Dia ampifaliana trano no hiara-banan'ireo zay rehetra tafaraka aminay indray amin'ity androany ity ao anatin'izao fandaharana izao. Faly ny ekipa rehetra miarahaba anao n'aiza n'aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra amin'ny fandraisanao ny onjam-peo, mankasitraka indrindra amin'ny fahafoizanao ny fotoananao, satria fantatrao fa andray ny herin'Andriamanitra indray ianao ao anatin'izao fandaharana izao. Ka dia raiso ny tsodrano atolotry ny ekipa rehetra anao amin'izao fotoana izao dia ny andraisanao ny herin'Andriamanitra. Misaotra betsaka amin'ny fifanohanana fa tena mila an'izany ny malagasy amin'izao fotoana izao. Misy dikany lehibe eo amin'ny tsirairay mihitsy izao fanatrehanao izao anehoana ny fifankatiavana. Ka dia mirary soa ny ekipa rehetra, oka tsy hisy olona hiala maina na dia ny anankiray ary amin'ity androany ity. Tonga indray izao ilay fotoana efa natokantsika hifampaherezana entre samy malagasy, ka dia ndao indray ary hifampitantana, ndao indray hanohy ny hazakazaka fa efa akaiky Jesosy. Averina matetika eto amin'ny fandaharana fa efa ao anatin'ny andro mampidi-dozotsika izao efa hita daholo ireo famantarana nolazain'ny Baiboly ao anatin'izany andro mampidi-dozo izany. Efa tsy tokony atorotorontsony efa tokony tena ao anatin'ny ady mihitsy izao ny zanak'Andriamanitra rehetra, fa izao tontolo izao koa dia mametraka tsara mihitsy ary amin'ny fomba rehetra izany tsy fankatoavana an'Andriamanitra izany. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra fa n'aiza n'aiza le amin'izao fotoana izao dia efa tena hitanao fa mitsangana mihitsy ny fanoherana an'Andriamanitra. Ka tonga soa eto amin'ny fandaharana ianao ndao handray ny herin'Andriamanitra fa mpandresitsika amin'ny alalan'ilay mampahery atsika. Ndao hisaotra ny Tompo fa mbola eo izy. Ndao hisaotra ny Tompo fa nomeny fotoana indray tsika mbola hifampaherezana, nomeny fotoana indray tsika handraisana n'izany heriny izany. Mbola tena ao anatin'ny fotoanan'ny fanakekezana ny Tompo izao mbola ao anatiny, mbola nomeny fotoana indray tsika hibebana, mbola nomeny fotoana indray tsika hieritreretana. Ka ndao hanararotra n'izany fotoana izany. Tombonandro izao nomeny ny Tompo antsika izao hieritreretana, satria ao anatin'ny andro mahorintsika izao dia hozy ny Baiboly hoe ao anatin'ny andro mahory dia mieritrereta. Ka manainga ny malagasy rehetra mihitsy amin'ity androany ity ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra indray fa ao anatin'izany no andraisana ny herin'Andriamanitra. Raha misy olona vao tafaraka aminay amin'ity androany ity dia ampatsahivina fa izao fandaharana izao dia ahatonga olona anankiray andresy an'ity izao tontolo izao ity. Anana fahatsapana izany olona izany fa tsinitsinina ity izao tontolo izao horava sy hopotika ity fa efa ametraka ny fiainany rehetra eo an-tanan'i Jesosy izy. Efa hibanjina ny any ambony izy ametraka ny tahiriny any an-danitra ho any amin'ilay lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahirany an-danitra ho antsika hozy ny Baiboly. Jesosy dia niteny mihitsy hoe amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manana kitapo-mbola tsy mety ho tonta ho anareo dia tahiry any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy lalao manimba. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mandidy antsika mba tsy ho variana eto amin'ity izao tontolo izao ity intsony. Mila mahafoy an'ity izao tontolo izao ity izay rehetra tena ho any an-danitra marina. Fotoanan'ny fandinihan-tena izao tena mbola misy zavatra hifikirantsika ve eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ndao andini-tena fa kely sisa dia efa ho avy Jesosy. Fiainana mandrakizay no omen'ny Tompo an'izay rehetra mankatoy ny teniny. Ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra androany dia ndao angataka ny heriny sy ny fanahiny masina mba hoentintsika mankatoy an'izany teny izany. Ka ho an'izay rehetra mbola izao vao tafaraka aminay dia manasa anao vetivety ndao hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra fa efa tena mibaribary izao ny mahatsinitsinina, tsy misy dikany intsony an'ity izao tontolo izao ity fa ndao tsika ametraka ny tahirintsika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Aza atao mahafahafa anao izay fombafomba rehetra eto amin'ity fandaharana ity fa atolorin'ny Tompo ny fonao tsotra mangetaheta ny ho afaka dia ho hitanao fa ho hafa mihitsy ny fiainanao rehefa avy eo. Ampio ary ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny Tompo. Jesosy midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao ny malagasy rehetra izao androany izao.
misaotra betsaka noho ny fitiavana sy ny famindrapo mbola miteny aminay indray androany. Jesosy io, voniny zahay hiaino anao fa miteneny ianao. Ndreto zahay hanomana ny fiainanay ho atolotra ho anao fa tsy ara-dalàna ny fiainanay. Mila mianatra ny teninao zay, mila manana ny herinao zay, mila manetry teny zay eo ambanin'ny tana maherinao, mila ny fanatrehanao zahay. Tompo, mitody eto Madagasikara amin'ity androany ity fa mila anao ny malagasy. Kasio ny foniny tsirairay avy amin'ity androany ity. Ianao mahafantatra ireo fo mangetaheta, ianao mahafantatra an'ireo olona tena mila vonjy, ianao mahafantatra an'ireo olona voafatotra nefa tsy afaka satria tsy afaka manao an'izany fa mila ny fanafahana avy aminao. Tompo, kasio ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Arovo zahay, tantano zahay, manatrehanay hatramin'ny farany mandra-pahavitan'izao fandaharan'izao, ary feno ny herinao sy ny fanahinao masina ny tsirairay avy mba haritra hatramin'ny farany mba azahoanay manantena ny andova hiaraka aminao. Tompo, atolotra anao ny fotoana rehetra fa afaka ny aninona eto moa zahay, mangataka ny fanatrehanao zahay, ary izay mino satria efa ataonao foana zany, dia mino zahay, ary mbola mangataka an'izany foana zahay mandra-pahatonga anao satria tena tsapanay fa tsinotsinony zahay ary tsy mahavita ninninona raha tsy eo ianao. Misaotra betsaka ary mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompony tompo amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Ijery lohahevitra hafa indray tsika androany nampitondraina ny lohateny hoe Ianareo kova te hiala. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 9:1-20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany noho ny nandray izany dia nanao hoe sarotro izany teny izany. Iza no mahaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, manafotoy Ianareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona hiakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo? Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatry Jesosy hatrany am-boalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny raiko azy izany. Hatramin'izany dia maro ny mpianany no nihemitra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, Ianareo koa va te hiala? Ary Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, ankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary mino izahay sady manana antoka fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Jesosy namaly azy ireo hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? 1:70 farany, fa nilaza any Jodasy Iskariota zanaky Simona izy, satria izy no ilay efa hamaky azy, nefa isan'ny 12 lahy. Ty tenin'Andriamanitra ty dia manambara ny niemoran'ny mpianatra Jesosy sasany tao aorian'ny nilazany fa izy no mofinaina, izy no Jesosy zanak'Andriamanitra. Efa nanomboka tsy zakan'ny mpianatra sasany izany teny izany ka nahatonga an'ireo mpianatra ireo hiemotra. Dia nahatonga an' Jesosy ametraka ny fanontaniana hoe, Ianareo koa va te hiala? Marihana fa ireo niemotra ireo dia efa mpianatra Jesosy. Dia nitodika tany amin'ny izy 12 lahy Jesosy ka nanontany hoe, Ianareo koa va te hiala? Dia tonga amintsika koa zao ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tsapan'ny malagasy raha mandinika tsara fa efa nielefilefy indray zao ny aretimandringana coronavirus eto Madagasikara. Ny zavatra hita dia niverina tamin'ny fomba mampanao indray ny malagasy. Ndao tsika andiny tena fa sao dia misy zanak'Andriamanitra niaraka niverina tamin'ireo tsy mino tamin'ny fiainana mahazatra indray. Ny Baiboly dia manambara fa niemotra, olona miemotra ny miverina indray amin'ny fomba ratsiny taloha. Matetika amin'ny fomba fitenenana andavanandro dia hoe
miverin-dalana. Tohatra ny tsy nampaninina ny malagasy nampisy an'iny arety mandringan'iny. Ohatra ny efa adino sahady le izy de niverina nisokatra daholo indray reo toerana fanaovana fahotana maro samihafa. Niverina indray ny fanaovana kolikoly, niverina indray ny toetra ratsy hita andavanandro. Raha ohatra ka mba nisy fahatongava-tsaina, nisy fahatahorana n'Andriamanitra nandritra n'iny valanaretina nitranga teto amintsika iny. Ny any Eropa zao de efa miandry indray ny atao hoe 4e vague. Mbola miandry famantarana toy inona ny malagasy vao tena andeha hiverina amin'Andriamanitra. Raha iny tranga nanerana an'izao tontolo izao iny, hatramin'izao mbola mandripaka ny ivelany ihany, mbola tsy mahatonga saina andeha hiverenana amin'Andriamanitra, de tsy fantatro hoe inona ny mbola iandrasan'ny malagasy ka nahatonga indray mbola niverina, niemotra tahaka an'ireto mpianatra Jesosy sasany reto tamin'ny fiainan-dratsy taloha. Androany tsika de andiny tena. Manasa ny malagasy rehetra indray androany nda ho andiny tena. Samy mametraka an'izany fanontaniana izany amin'ny tenany hoe izao koa va hiala? Sao de manara-dren'ny rano fotsiny ny zanak'Andriamanitra mahita an'ireo tsipino niverina tamin'ny toetra ny ratsy taloha indray. Fa androany de tonga ny tenin'Andriamanitra mba hampandiny tena ny tsirairay avy. Tsy andiny tena amin'ny fahaizantsika tsika, tsy andiny tena amin'ny fomba fisainantsika, fa ndao andiny tena amin'ny Baiboly ihany. Ndao dinihana hoe mbola mitoetra ve ny finoana. Efa nianarantsika ny Petera voalohany toko voalohany 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba ho hita ho fiderana sy fankalazana ary voninahitra amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba na de voazahatoetra tamin'ny afo aza. Le finoanao tsara lavitra noho ny volamena mety simba iny ve mbola mitoetra? Sa rehefa tafaresaka amin'ny olona amin'ny fiainana sarotra, rehefa tafaresaka amin'ny olona amin'ny olana rehetra, ny aretina de ny salasala indray, ndao tsika andiny tena, ndao tsika andinika ny finoantsika menakavy. Lay finoana efa mipetraka tsara iny, sao de tratran'ny tsy fisina indray, sao de tratran'ny fahasahiranana indray, sao de mahita ny tsy mino niverina tamin'ny toetra ratsiny sy ny fahazaran-dratsy indray de ohatran'ny tsy tahitaitra indray, ndrefarefa tamin'ny tany indray ny finoana. Androany tonga ny tenin'Andriamanitra fa le finoanao tsara lavitra noho ny volamena mety simba iny mbola mitoetra ve zany? Mbola mino ve ianao fa Jesosy no mitantana ny fiainanao? Mbola mino ve ianao fa na de miakatra ary ny vidim-piainana de ianao avahany mihitsy? Mbola mino ve ianao fa izy ny manasitrana anao? Mbola mino ve ianao fa izy no anome izay rehetra mahasoa anao? Mbola mino ve ianao fa mitsara marina zao Jesosy zao? Ndao andiny tena. Apetrao indray ny fanontaniana, sao de efa lasa nanaraka an'ireo tsy mino indray ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ndao andinika koa ny fanantenana. Mbola mipetraka ve le fanantenana velona de nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay voatsoratra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:7 vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana anay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mbola ao ve izay fanantenana velona zay? Ndao andiny tena, sao de efa tsy nanantena tsony indray fa variana tamin'ny vidim-piainana, variana tamin'ny fiverenan'ny fiainana andavanandro indray, tohatra ny tsy nisy ninninona, tohatra ny adino indray le valanaretina fa de efa misokatra daholo zao ny lalana, misokatra daholo zao ny frontière, ohatrany hoe efa mandeha amin'ny laoniny indray ny fiainana de very indray le fanantenana. Fa lasa nanantena, lasa mifikitra amin'ity zao tontolo zao ty indray. To lasa nahazo tovahana indray le zao tontolo zao mamirapiratra. Ndao andiny tena androany. Manasa ny malagasy rehetra amin'ity androany ity. Tsara mihitsy tsika raha mandiny tena androany. Tena mba avelaoany daholo aloha ny zavatra-drehetra amin'izao fotoana izao. Fa ndao andinika ny finoantsika, ny fanantenantsika, ny fitiavantsika. Aiza ho aiza indray zao le fanantenana, zany hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Zany anie ny fanantenana velona ny kristianina. Ny kristianina tsy manantena ny eto amin'ity zao tontolo zao ty intsony. Zany ny mampifomaraina, mampitsikitsiky, mampifalifaly satria nitsangana tamin'ny maty le Jesosy, naharesy an'ity zao tontolo zao ity ary miasa isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika, mitazona antsika mba haritra hatramin'ny farany. Mbola ao ve zany? Ry malagasy mpiray tanindrazanao,
nda ho andini-tena am'ty androany ity. Nda ho andinika ny fitiavany tsirairay. Voasoratra ao am'Jaona voalohany zany toko 4 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankaty isika de mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Sao de lasa tsy mahay miara-miaina aman'olona indray ny zanak'Andriamanitra. Sao de niaina indray le fitiavana. Sao de niaina indray le fanetretena. Sao de niaina indray le faniriana mba hitiavana ny rehetra araky ny nandidinin'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe mifankatiava ianareo. Sao de tonga indray ny fanorosorenana satria efa mifampilavaniny daholo zao na de teny kely ary de efa mahatezitra. De ahatonga fankahalana eo amin'ny zanak'Andriamanitra indray zany. Tandremo fa tsy mampaninona ny tsy mino mihitsy no mankahala. Tsy mampaninona ny tsy mino mihitsy no mifandrafy sy miady fa ianao zanak'Andriamanitra. Averiko indray mandeha indray fa mpianatr' Jesosy ireo niemotra ireo. De zany mahatonga hoe miantefa amintsika zanak'Andriamanitra zao teny zao. Lay noharin'i Jesosy tamin'ny koba intelo ny famarana. Izao sy anao itsika ny antefany zao tenin'Andriamanitra zao. Manontany Jesosy androany hoe ianareo koa te handeha. Miangavy ianao am'izao fotoana zao saintsaino lalina zany fanontaniana zany. Aza tonga de mamaly. Raiso aloha ny tenin'Andriamanitra fa tsika efa zatra hoe ho saintsaina andro manalina zany teny azontsika androany zany. Aza tonga ianao de zatra tonga de mamaly. Fa raiso aloha ny tenin'Andriamanitra. Mangataha amin'ny tompo omeny fanahin'ny masina ianao sy ny heriny azahoanao mandray zany teny izany. Ary ianao mihitsy no manana fandavan-tena mba havelao mihitsy aloha zay zavatra rehetra manahirana ny lohanao zao. Raha mba afaka ianao tsy milalao telefona, raha mba afaka ianao manajanona ny zavatra ataonao am'izao fotoana zao, fa ndao aloha andiny tena. Apetrao ny fanontaniana hoe ty za ty ve koa te hiala. Hitatsika tsy mila tadiaviny intsony zany fa de niverina amin'ny fomba amam-panao indray ny tsy mino. De sao de variana koa tsika nanaraka an'izany. De tonga ny tenin'Andriamanitra androany manontany hoe iziky zao koa te hiala. Raiso ny tenin'Andriamanitra de ho saintsaintsika andro manalina zany. Mbola ao ve ny finoanao? Mbola ao ve ny fanantenanao? Mbola ao ve ny fitiavanao? Mila mandiny tenitsika androany fa le fiainantsika malagasy mihitsy no ohatra mampatoritory. Tandremo fa ny tsy mino de efa zay tsy mino. Isan'andro ianao de tsy maintsy miresaka amin'ny olona tsy mino, ary ny tsy mino tena manana hevitra ajoro eo anatrehanao izy. De sao de efa misy zanak'Andriamanitra vao kitikitiky zany ny finoany, vao ozongozony zany ny fanantenany sy ny fitiavany. Androany misaotra ny tompontsika fa mbola nomeny fotoana azahoantsika mandiny tena. De ndao andiny tena. Na ankizy, na zatovo, na ny tanora, na ny lehibe, na ny zokiolona, tsisy afa-miala am'izao tenin'Andriamanitra zao rehefa naheno ihany ianao de ndao samy andiny tena. Raha ny hafetsen'ny ankizy am'izao fotoana zao de tsisy ankizy afa-miala mihitsy hoe zay mbola zaza de tsy ho anay zany tenin'Andriamanitra zany. Raha ny hafetsena sy ny ditra efa ataon'ny ankizy am'izao tsy afa-miala intsony na ankizy na ny lehibe. Ndao tsika hiaraka andiny tena fa mpianatr' Jesosy no ny antefany ty fanontaniana ity. Ny fandinihan-tena marina eo anatrehan'Andriamanitra araky ny Baiboly de mitarika ny olona anankiray hibebaka. Ndao tsika maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara no nosoratan'ny Lioka toko 5:10 andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamory rehetra sy ny mpanota nanantona hiaino an'i Jesosy. De nimonimonna ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe ity lehilahy ity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Ary nanao izao fanoharana izao taminy izy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy andaony 750 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandrapahitany azy, ary rehefa hitany iny dia ataony eo antsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy de mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avia hiara hifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony hibebahany.
Fanoharana nataon'i Jesosy momba ny ilay ondry very ity andinin-tsoratra masina novakiantsika teo ity. Ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia nanankinan'i Jesosy ny niaran'ny sakafoanany tamin'ny mpanota. Jesosy anefa dia mitady sy hamonjy ny very. Mety ho tonga ao anatin'ny fisainany izany hoe Jesosy ve mbola handray antsika. Ny devoly koa dia manao ny asany ary manameloka isan'andro isan'andro ny zanak'Andriamanitra. Misy olona ve amin'izao fotoana voahozongozona ny finoany, voahozongozona ny fanantenany, voahozongozona ny fitiavany, dia tafalatsaka tao amin'ny tsy finoana, tafalatsaka tao amin'ny fankahalana, nitodika indray tamin'ity zao tontolo zao ity, efa tsy nanan-tena intsony indray, dia izay mihitsy nahatongavan'i Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Misy fotoana ny zanak'Andriamanitra potraka, misy fotoana ny zanak'Andriamanitra lavo. Raha misy olona tafaraka aminay amin'izao fotoana izao, efa nihemotra noho ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro, noho ny fahoriana, noho ny aretina, noho ny tsy fisiana, noho ny zavatra andalovan'ny malagasy rehetra, dia tonga indray Jesosy amin'ity androany ity mbola mitady sy mamonjy ny very. Dia tonga ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo fa dia hisy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Rehefa avy mandiny tena ny olona anankiray tena mandiny tena fa tsy ara-dalàna ny fiainany dia mibebaka izy. Dia dinio tsara izany hoe misy fifaliana toy izany any an-danitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Tsy hitantsika izany fa Jesosy no miteny an'izany. Raha itsika rehetra izao miaraka mibebaka amin'ity androany ity, fa lavo sy potraka tao anatin'ny tsy finoana indray, dia fantaro fa any an-danitra misy fifaliana lehibe noho ny amin'izany fibebahantsika izany. Tsara raha saintsain'ny malagasy tsirairay avy indray izany fifaliany any an-danitra izany amin'ny fibebahantsika. Ndao hibebaka fa mahafaly ny any an-danitra izany. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe ianao mandohalika, mibebaka mifona, dia ny any an-danitra mifaly. Ianao vao vela heloka ny any an-danitra mifaly. Tsara raha tena saintsaintsika koa izany tenin'Andriamanitra izany mba hahatonga antsika tena hibebaka marina. Dia rehefa hamaly an'ity fanontaniana hoe ianareo koa va hiala ity ny tsirairay avy dia mba samy hamaly tsika rehetra toy ny hamaliany Petera azy nanao hoe Tompo, fa hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary mino izahay sady mahatoky fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ho tsapantsika fa noho ny fibebahantsika dia misy fifaliana ny an-danitra. Mbola tsy afaka ny manatrika an'izany aloha tsika izao fa ndao hibebaka dia mino tsika fa mifaly ny any an-danitra. Ndao apetrakintsika eo am-pelantanan'ny Tompo izany teny izany fa sao dia alain'ny devoly. Ry mpanjaka ny mpanjaka, misaotra betsaka noho ny fanatrehanao, misaotra betsaka noho ny teninao, misaotra betsaka nampandiny tena. Tompo, vangio ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba andiny tena ny tsirairay avy dia hibebaka ary hamaly tahaka ny namalian'ny Petera manao hoe Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Jesosy tsy manana n'iza izahay. Ndreto izahay hanolotra amin'ny fiainanay eo an-tananao. Ndreto izahay hibebaka fa tafalatsaka tao anatin'ny tsy finoana indray satria ny fiainanay dia mesarotra, tratra ny vidim-piainana, tratra ny tsy fisiana asa, tratra ny aretina, tratra ny olana atao tokantrano, dia niena indray le fanantenana, dia voahozongozona indray le fitiavana. Misaotra betsaka nampatsiahy, misaotra betsaka Tompo nametraka an'izany fanontaniana izany, dia ndreto izahay hanolo tena hibebaka eo anatrehanao. Tompo, mamelà ny fahotan'ny malagasy, mamelà ny elokay, mamelà ny adosonay, mamelà ny tsy fahalalanay, mamelà ny hevi-disonay sy ny avonavonay. Tompo, ndreto izahay hanetry tena eo anatrehanao hianatra ny teninao. Ndreto izahay hanetry tena eo anatrehan'ny didinao sy ny teninao. Ndreto izahay hibebaka eo anatrehanao. Tompo, mamindra fo aminay. Ndreto izahay hanantona anao. Ianao efa niteny fa izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Takianay izany teny fikasana izany Tompo. Ndreto izahay manantona anao ary matoky izay fa ho raisinao satria ianao mitady ny very, izay koa mitady mpamonjy. Mamelà anay fa tafalatsaka tao anatin'ny fandriky ny devoly indray izay dia niena indray le finoana, niena indray le fanantenana, tsy hita indray le fitiavana. Tompo, ndreto izahay nahazo ny teninao, mangataka ny herinao sy ny fanahinao masina mba azahoanay miaiky ny fahotanay, azahoanay
bebaka marina eo anatrehanao. Ndreto ny malagasy iverina aminao Tompo, misaotra betsaka mbola mandray anay. Misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra betsaka noho ny fanatrehanao, misaotra betsaka noho ny teninao. De rainay mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Tsika rehetra na hoe amen. Makasitraka ny tsirairay avy izay naharitra niaraka taminay tamin'ity androany ity. Mametraka ny mandra-piaona ny ekipa rehetra fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao hibebaka fa efa ho avy Jesosy.